fahatsika androany tafaraka amin'ny tsararay avy ary rehefa fotoana toy izao dia natokantsika manokana iresahana momba ny tontolon'ny fanahy masina. Sarobidy loatra amin'ny fiainana kristianina ny fanahy masina ary zay mahatonga antsika hoe mitombo amin'ny fahalalana hoe iza fanahy masina ahoana daholo no ilaiko manokana fanahy masina amin'ny fiainako. Amaka ny tenin'Andriamanitra tsika androany atombokontsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay efa diso nentsika teto foana mino afa efa manomboka haitsika tsiraray avy tsenjery ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy voalohany. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany dia andingana ny amin'ny andininy fahafito. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany dia tonga dia mandingana any amin'ny andininy fahafito. Dia rehefa avy eo dia ho any amin'ny filazantsara ny Luka isika toko fa efatra amby roapolo andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Tombony loatra ny ahafahantsika mandray an'ity afatra androany ity watomboka aloha amin'ny famakiana Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany dia mandingana any amin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Andininy fahafito. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Averintsika Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Ny andininy fahafito dia hoe ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Tazomitsika eo ary Luka toko fahaefatra amby roapolo ndray ary zao Luka toko fahaefatra amby roapolo ho antsika tsiraray avy Luka toko fahaefatra amby roapolo no farany amin'ny filazantsara Luka. Luka toko fahaefatra amby roapolo andininy fito amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mba hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo no vavolombelona izany ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny hafa. Mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny hafa. Anisan'ny teboka tiako indrindra Pasteur Sandra no miresaka momba ny fanahy masina satria fanalahidy goavana amin'ny fiainana kristianina, ny fiainana andavanandro, ny fiainana ara-panahy, ny miresaka momba ny fanahy masina. Any amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo vakitsika teo dia milaza manokana Paoly ary tiako averimerina foana ity hoe ny amin'ny zava-panao izy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo satria be dia be ny kristianina tamin'izany zany dia nefa i Paoly ny apôstôly tamin'izany i Paoly ny apôstôly tamin'izany ry Petera mbola teo, ry Timoty mbola teo, be dia be zareo mbola teo nefa tamin'izany dia tsy ampy fahalalana momba ny zava-panahy ny mpino indrindra fa mpino tao Korinto. Be dia be zavatra tsy fantany dia hoy Paoly zao ny amin'ny zava-panao izy tsy tiako tsy ho fantatrareo. Mila misy zavatra fantatrareo momba ny tontolo ara-panahy sy momba ny fanahy masina indrindraindrindra. Dia zao ny zavatra lazainy hoe izy rehetra dia samy nomena ny fanehoan'ny fanahy na fisehoan'ny fanahy mba hahasoa. Zay zany zavatra lazainy Paoly tany. Dia tiako apetraka foana zay teboka zay hoe isika kristianina zany mila mitombo amin'ny fahalalana momba ny tontolo ny fanahy masina satria maninona dia verina amin'izay tsika
amin'ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy. Aveko vakina le izy dia tsika tsiraray avy iaino tsara satria misy secret be ao anatin'io tenenin Jesosy Kristy io. Misy andeha tsy ho tenentsika hoe secret fa andeha ataontsika hoe fanalahidy. Fanalahidy teboka goavana be izay afaka anova ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Be dia be mantsy ny olona pastor Sandra zao ny zavatra mitranga aminy. Misy olona nitsodrano anazy na pastero na tsy fantatro na hoe izy mahatsapa manokana révélation anatiny ao hoe za tson'Andriamanitra anao zavatra goavana be, za hotahiana be, zavatra goavana be ny hitranga amin'ny fiainako. Tena tsapany ao anatiny mihitsy le izy kanefa tsy mety mitranga le izy. Dia eo mipetraka amin'izay mpaminany sandoka valy na aminany samy tenako mihitsy va ny mpaminany sandoka ho izy tenany. Zao le fanalahidy zay rahantsika vakino le izy dia miaraka mahatakatra sika rehetra na zay mivady na isika rehetra any tokantrano any. Zao lazainy Jesosy ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebana sy famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo no ho vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasako anareo fa mitoery eto tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Zao zany le zavatra mitranga pastor Sandra. Eto Jesosy dia miteny zavatra hitranga amin'ny ho avy. Zany hoe maminany amin'ny ho avy zany Jesosy eto hoe ny filazantsara dia ho toriana amin'ny olona rehetra manomboka eto Jerosalema mitovy amin'ny any amin'ny asan'ny apôstôly any. Jerosalema Jodea Samaria hatrany farany tany. Dia nilaza koa Jesosy zany hoe mifampitohy amin'ny filazantsarany Matthieu sy ny Marka ihany hoe hoarahana famantarana, hoarahana fahagagana nareo. Dia zao anefa nilazaina le sitrapon'Andriamanitra zany resako eto. Ny tena sitrapon'Andriamanitra zany dia ny filazantsara ho voatory na aiza na aiza. Ama filazantsara ho voatory na aiza na aiza ary tsy hoe voatory ihany fa ho voatory miaraka amina fijoroana vavolombelona. Ianareo ny vavolombelona zany ozy izy ho vavolombelona, ho arahana famantarana, ho arahana fahagagana. Zany zany sitrapon'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra lazaina mitoery eto tanàna aloha mandra-panafinanareo amin'ny avy any amin'ny avo, hery avy any amin'ny avo. Zany hoe tahaka ny milaza Jesosy Kristy ty zany mbola fampidirana alohan'ny hidirana mivady amin'le izy hoe le sitrapon'Andriamanitra efa eo fa izao tsy ho tanteraka mihitsy le sitrapon'Andriamanitra raha tsy tafiany fanahy masina hery ny kristianina. Zany hoe raha dikako tsotra dia izao ny fanahy masina no fanalahidy mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka amin'ny olona iray. Aveko fanindroany satria sarobidy loatra. Efa sitrapon'Andriamanitra ny andehanan'ny apôstôly maneran-tany. Ary tsy hoe ny apôstôly ihany fa ny andehanan'ny filazantsara maneran-tany. Ary maiza na iza andehanan'ny filazantsara dia ho arahana famantarana sy fahagagana io. Fa zao nolazainy Jesosy Kristy fa nareo kosa aloha izy aza miala eto tanàna na mipetra Jesosy hoe aza miala eto tanàna mandra-panafinanareo amin'ilay hery avy any amin'ny avo. Zany hoe tahaka miteny Jesosy hoe raha vao tsy tafina hery nareo anefa dia tsy tanteraka le izy. Zany hoe raha tsorana averiko fanindroana le izy dia izao ny mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka dia ny fanahy masina. Zany hoe ny olona anankiray zany raha maniry izy hanao ny sitrapon'Andriamanitra efa faminanina le tenen'i Jesosy efa hoe mandeha andeha nareo ka andeha nareo. Raha olona maimaika zao dia andaoko efa ny tompony efa miteny fa Jesosy ny teny nefa hoe miandrasa aloha andraso aloha fa zao sitrapoko ny andehananareo. Tahaka miteny izy hoe sitrapoko ny anangananao an'ilay fiangonana, sitrapoko ny anangananao marary, sitrapoko ny ampahiratanao ny jano, sitrapoko ny zavatra goavana be ny tranga
mba hahatonga anareo tena vavolombeloko fa izao tsy possible hitranga le izy raha tsy mahazo an'ilay hery avy any amin'ny avo ianareo fotsiny satria tsy ianareo manao an'le izy fa apiny fanahy masinareo dia fanahy masina mahatanteraka an'le izy be dia be pasteur Sandra ny olona ananan'Andriamanitra planina goavana fa mbola tsy misy na inona nitranga tamin'ny fiainany tsy hoe Andriamanitra ny tsy tenao zavatra fa le olona no adininy fa mila hery avy any amin'ny avo mila mifanahy masina izy zay vao tanteraka le zavatra tian'Andriamanitra ho tanteranao fiainany pasteur Sandra zany misy pasteur matetika isika mifona pasteur eo moa le hoe mbola tsy fitsaratsarany zay fa io mbola eo ihany le manofonofo ifonana fandraindray ary ty tsy resaka fotsiny ty hoe ho anam-panompon'Andriamanitra na olona hoe anina fa na mahatsapa tena renao fa zany mpinotsotra zany kristiana tsotra ozy ianao fa zao no teneniko anao raha ohatra ka hoentinao amin'ny fahataiterana ny zavatra anankiray ny antson'Andriamanitra araka ny teny mpanompon'Andriamanitra ty hoe fa ny teny mpanompon'Andriamanitra mavarinany hoe ianao mety hoe ianao ny alalananao dia hoe madame Brigitte fa ny olona tsy malalanao hoe mpaminany Brigitte na hoe ny olona tsy malalanao hoe pasteur Brigitte fa nefa ianao indraindray rehefa misy zavatra tenenao dia hoy ianao hoe ary rehefa mba miteny zavatra ihany ohatra mba tanteraka ihany dia indraindray editsika amin'ilay fahataiterana za ho ny manan-javatra zany efa misy tsodrano hoe fa ny tena marina raha hoentintsika amin'ny fahataiterana le izy fa tsy entintsika amin'ny fahindreny fanahin'Andriamanitra fanahy masin'Andriamanitra zay hitondrantsika hery ny fanahin'Andriamanitra dia ampatonga anao ahita tsinona any amin'ny zavatra tsy hitan'ny olona tiako tenenanao hoe manokatra ny masom-panahinao izy raha eo anao za zao ny zavatra anankiray tsaroko ty nisy olona anankiroa dia samy nahazo message mitovy izy le message mitovy dia zao hoe izahay dia mivarotra thermomètre navarina le olona anankiray nahazo ale message dia tsy nirara iny le izy dia nisuprimeny le olona anankiray kosa rehefa nahazo ale message izy dia zao nataony andeha ho teteziko pharmacie rehetrarehetra ny tiako tenenanao dia zao hoe noho ny fanahin'Andriamanitra ao anaty misy zavatra rehefa manana fanahin'Andriamanitra ianao ifonako izy ty mantsy teny malagasy lazain'ny olona fa hoe tsy hoe tsy Andriamanitra tsy nanome fa ibalita ny lazaina fa tsy ambiny tsy an'le izy tsy niteny mihitsy Jesosy hoe ho avy eo balita anampy anao na hoe balita ho ambininy ianao satria any fa ianao rehefa manana ny herin'ny fanahy masina dia atonga anao any amin'ny tanjona izay irian'Andriamanitra azakazaka mantsy pasteur ny azakazaka ara-panahy ny fiainana azakazaka le izy ary mila hery atongavana any tsy mila fahaizana mandahateny tsy mila ifonako za tsy manao tsinitsinina ny resaka diplôma fa na ianao ara matona azo diplôma dia mbola Andriamanitra nanome anao hery avita hiaritory hianatra sy ny sisa fa ianao rehefa andeha dia mila herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ianao ny dikan'izany hoe ifonako le teny vahiny condition incontournable eo amin'ny fiainanao tehiteny Jesosy tamin'io hoe condition incontournable ho an'ny fiainanao raha te hahita ny zavatra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ianao raha te handeha lavitra ianao any amin'ilay hoe Jody Samaria ary hatrany am-parantany dia condition tsy afaka hoelanao mihitsy aonao mo fiteny hoe condition teny fepetra zay tsy afaka ny hialantsika mihitsy ny fananana ny fanahy masina ny tena sarobidy amin'ny fiainana kristianina ny kristianina mahavita zavatra ny kristianina ho vavolombelony Jesosy Kristy ny kristianina ho tonga lavitra dia kristianina zay mahalala fa ny manatanteraka zavatra rehetra le zavatra raha tanterako le izy dia tsy ho lehibe raha vitako le izy dia tsy ho goavana raha vitako dia afaka ho vitan'ny hafa fa ny tanjon'Andriamanitra dia zasy ianao ahavita zavatra tsy vitan'ny hafa ahoana ny ampitranga zany amin'ny alalan'ny fanahy masina misy zavatra teboka manokana miresaka eo pasteur Sandra dia mandalo atao tsaiko le izy le zany pasteur Sandra zavatra anankitelo sitrapon'Andriamanitra le andehanana ny farantany faharoa planina an'Andriamanitra le andehanana ny farantany ary fahatelo efa tsodrano meny Jesosy Kristy hoe mandehana ny farantany planina tsodrano faminanina fa na planina tsodrano faminanina
ka tsy ampiana mifanahy masina dia tsisy ninatranga zany mihitsy tsy afaka tsy mahazo manantena nininona zany ia nytiako nytiantsika hoentina amin'ny fotoanandroany dia izao ny tena kristianina mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra sy mitranga nitsodrano amin'ny fiainany dia ny kristianina miaraka amin'ny fanahy masina androany zany izay mivady te hilaza amintsika tsiraray avy ary te hanindry ty tebiko ty hoe ny tena sarobidy amin'ny fiainam-panahy dia ny firaisana amin'ny fanahy masina sy ny fahafenoan'ny fanahy masina sarobidy loatra tsy afaka takalona inona na inona satria ny fanahy masina no manome antsika ilay hery ara-panahy raha tena marina ane zany dia izao hoe lay hery lay capacité surnaturelle angana dia ilazantsika anazy lay fahasoavana entina ahafahana mahavita sy ahafahana mahatanteraka sy ahafahana tonga any amin'ilay tanjon'Andriamanitra dia ny fanahy masina be dia be ny olona teo amin'ny fiainana za mahalala olona be dia be tahaka izany tamin'ny fahatanorana izy tena mivavaka tena olona miaraka tamin'ny fanahy masina dia tanteraka tamin'ny fiainany karazana faminaniana angano lazantsika anazy ny tenenina mpanompon'Andriamanitra be marobe tamin'ny fiainany fa rehefa nanomboka nangatsika ny ara-panahiny nanomboka tsy olombavaka tsony izy lasa ohatrany hoe mandeha ho azy ny zavatra taminy dia nanomboka nitsahatra ny zavatra rehetra lasa tsy hitany tsony lay hoe lay zavatra mihoatra taloha fiainany mihoatra foana goavana foana zavatra mitranga amin'ny fiainany fa lasa ordinaire ny fiainany dia normalina be ka lasa ordinaire satria nahoana ny tokana ahafahantsika manana n'lay fiainana hafa tsy mitovy amin'ny olona za zany androany te anindry manokana ny hoe fiainana hafa za koa tsy milaza hoe zay mivady koa tsy milaza hoe fiainana nidina tsy mikasika amin'ny tany ny tongo tsy any ny zavatra tiana mivady lazaina fa ny zavatra tiana mivady lazaina dia hoe fiainana misy fijorona vavolombelona fiainana kely ny andohana fa hoentin'Andriamanitra miakatra ianao ka hoentiny lasa goavana ianao hatramin'ny tarana koa voata hatramin'ny tarana koa ataon'Andriamanitra mety sy ohatrany hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetra lasa noho ianao dia lasa pino ny fianakavianao ray manontolo noho ianao dia lasa misy impact ao anatin'ilay orinasa esanao na ianao lasa manana orinasa goavana tsy zany zavatra resako zany tsy zavatra ratsy hoe lasa marotahiana ambinina fa raha lasaka nabavy ny olana tsy hoe Andriamanitra ny tsy teanao fa hitanao lay transforme an'ilay teny ho tonga nofo mihitsy dia ny fanahy masina zany hoe raha tsy feno fanahy masina zany dia misy karazana teny izay voatonona teo amin'ny fiainako tsy hitranga mihitsy zany raha lasaka nabavy mahatonga anay milaza sy mizara amintsika tsiraray avy sarobidy ny fiainam-bavaka raha kristianina ianao sarobidy ny fiainam-bavaka isaky mamaky baiboly tsika dia zao ny zavatra hitantsika ny olona feno fanahy masina dia tao anatina kadrana vavaka foana Jesosy mandeha mivavaka dia feno fanahy masina ny apôstôly mivavaka dia feno fanahy masina rehefa tao anatin'ny fotoam-bavaka ny apôstôly sy ny olona tany a Korinthe dia feno fanahy masina ny olona rehetrarehetra izay nanatrika teo tsy misy mihitsy hoe olona tenentsena hono izy mbola fampisangisangy be dia tapy koa dia feno fanahy masina fa tena le kadrana vavaka mihitsy hoe ny kristianina dia mila vavaka tsika roa zany ianao dia te hilaza amin'ny olona rehetrarehetra hoe tsara ny tsodrano tsara ny faminaniana tsara ny mahalala sitrapon'Andriamanitra fa ny ahafahanao miditra ao anatin'ilay sitrapon'Andriamanitra ny ahafahan'ilay tsodrano hitranga dia mifamatotra amin'ny fanahy masina ary raha vao miresaka hoe fanahy masina dia mifamatotra foana amina fiainam-bavaka personnel zay mahatonga ny hoe rehefa mamaky baiboly ianao dia ozy izy Paoly hoe za nangataka tamin'ny fanahy hoe ho andeha ary dia tsy navelany a dia rehefa nety ny fanatariana any zay ny antony dia izao ny fanahy masina no mitondra antsika ao anatin'ny planin'Andriamanitra zay tariny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe zanak'Andriamanitra be loatra ny olona mivavaka tsy hoe be loatra moa zany fa be loatra ny mpivavaka ny olona miaraka amin'Andriamanitra fa lasa fahazarana le izy fa le izy ka lasaka nabavy ny fiainanao
raha ianao no feno fanahy masina tsy possible ho ordinaire ianao tsy possible ianao ka hoe hitovy amin'ny olona rehetra mety hoe andalo adygoavana ny olona ianao mety hoe andalo zavatra marobe ianao fa zao ny azoko antoka tsy maintsy tafavoaka ianao ary misy mifidy tsy maintsy misy fijoroana vavolombelona foana mifamaritra amin'ny fiainanao ny olona hiteny hoe ianona mivavaka ao anay dia mba nisy zavatra tranga tamin'ny fiainanay ianona nampahery anay dia tena nahery be zahay ianona nampianatra anay an'ilay tenin'Andriamanitra ohatrao tonga dia nazava be ilay izy tsy hoe ianao no enjana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'iny fa izao ny fanahy masina le miaraka aminao no le fiaina mbavaka ao no manova zavatra be dia be amin'ny fiainanao pastor Sandra. Amen. Tsaroko eto pasteur le tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiel azo lazaina pasteur tamin'izay izy hoe tena dépressif fa tsy navita nitsangana teo vofandrena tsony izy dia izao no lazainy tao anatin'izay amin'ny Ezekiel misy an'izay tantara izay dia hoy izy hoe ary dia ny fanahin'Andriamanitra niditra tato anatiko izy izy dia nampitsangana. Ny tena marina pasteur tena mitondra hery mihitsy le fananana ny fanahin'Andriamanitra. Fantatry Jesosy Kristy loatra zay izy zay natonga izy nataony consigne alohan'ny ministeran'ireo apôstôly toy ny hoe nanome plan Jesosy Kristy hoe hitanareo ny afahanareo manao an'izao zao marina tokoa ny pasteur fa be dia be ny zavatra ny teny fikasana rehetra nataon'Andriamanitra ho an'ny olona le izy toy ny hoe ifonako indrindray mantsy le izy pasteur everin'olona fa zavatra tsisy dikany sy kely indrindray le izy ohatry ny zavatra primin'ny olona ny anatin'ny poche ny anatin'ny zavatra ny ambadika any nefa le izy tena fanalahidy lehibe satria ny antony dia zao toy ny hoe nanome semence anankiray toy ny hoe nanome voatsinampy ataontsika hoe voatsinampy satria iny ny efa fantatritsika ao anaty baiboly toy ny hoe nanome voatsinampy anankiray Jesosy Kristy dia hoy izy hoe zao ity misy voatsinampy ity voatsinampy ity tsy fantatrareo fa ity ataontsika hoe tsy voatsinampy fa vonina baobaba le izy rehefa mijery an'izy ozy izy Jesosy hoe ity aloha fa rehefa avy eo ty mba hampatonga nyty ho lehibe sy ngeza sy goavana dia mila hery ty mba hitombo dia hiteny anao afaka ary tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra ho anao ianao amin'ny teny fikasana rehetra izay nataony manao fa kosa mila ianao an'izay hoe mahazo an'le hery mahazo an'le loharan'mpiainana mahazo an'le hevitra ilay mpanolotsaina ilay mpanolotsaina tsara indrindra ilay ampafantatra anao zavatra tsy takatra ny saina sy zavatra miafina ho an'ny olona mba hahatonga anao indray androany tsy hijanona amin'le hoe satria hijanona amin'le tsy hoe Jesosy tsy niteny hoe dia tsy havita fahagagana intsony nareo hoe Jesosy tsy niteny hoe dia tsy hasitrana intsony ianareo tsy niteny an'izay Jesosy fa amin'ny Jesosy ozy izy hoe ina moa le nampianarin'ny pasteur anay ozy hoe rehefa manao gâteau dia mampibotsina an'io gâteau io mba hahatonga an'io gâteau io tsara endrika sy habotsina an'io dia mila an'izao zavatra zao nareo mila levure mila an'ity mila lafarina mila an'izao fa izay le nitenen'i Jesosy hoe raha tsy tianao hijanona fotsiny io lafarinina eo sy atody eo sy zavatra be dia be hipetraka eo fotsiny dia mila ianao an'ilay herin'ny fanahy masina natao anaty baiboly ary ne pasteur nisy an'ilay olona le hoe zay koa ne mba nitory tamin'ny anaran'i Jesosy zay koa ne mba nandroaka fanahy tamin'ny anaran'ilay Jesosy tonononareo ihany fa mitovy an'ilay tenen'ny pasteur teo be dia be ny olona miteny za koa ne manana an'izao za koa ne manana tsodrano za koa ne ohatr'izao za koa za zao mihitsy ifonako mety hiteny ianao tena anarana mpanompon'Andriamanitra hoy ianao hoe be ny inona mihitsy nefa nametra tanana tamin'izany fa tadidio fa mila ny fanahin'Andriamanitra ianao na dia efa nametra tanana ary mila ny fanahin'Andriamanitra ianao na dia efa nahazo tsodrano ary mila ny herin'ny fanahy ianao amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Ezekiel toko fahatelo andininy faharoa ambinifolo dia zao no lazainy hoe nisy fanahy nanainga efa maraparantsika an'ity fiarahan'andro an'ity satria tena tsapany amin'ny vady hoe sarobidy loatra amin'ny fiainana kristiana ny fiainantsika tsirairay avy ny fanahy masina nisy fanahy ozy izy nanainga zany hoe ny manainga dia ara-panahy ny fiaingana dia ara-panahy ary mampitranga zavatra dia ara-panahy tsy haiko hoe mbola manana fotoana lavalava ve tsika eo ry teknisiana fa fohy ny fotoana iarahantsika fa zao ny zavatra tiako fampizaraina tsy hoe ny fahagaganany tsy misy tsony tsy hoe ny faminaninany tsy misy tsony tsy hoe ny teny tsy fantatrany tsy misy tsony
tsy hoe nyteny fahendrenany tsy misy tsony fa ny zavatra nitranga kehitriny dia izao ataon'ny olona tsy lohalarina tsony ny fanahy masina dia tsy mitranga tsony ilay zavatra goavana raha ohatra ka tsorona dia izao ka iresaka tsika ny hoe amin'ireo olona goavana amin'ny fifoazam-panahy teto amin'izao tontolo izao Smith Wigglesworth fa miresaka tsika ny Banquet resaka tsika ny Billy Graham resaka tsika n'ireo olona goavana be resaka tsika ny neny lava zao ny zavatra mampiavaka n'ireo olona ireo olona ireo dia olona tsotra fa ny nanavaka n'ireo olona ireo dia ireo olona ireo olombavaka sy niankina be dia be tamin'ny fanahy masina olombavaka ary niankina be dia be tamin'ny fanahy masina averiko farany ireo olona ireo dia olombavaka ary niankina be dia be tamin'ny fanahy masina tsy anjely ireo olona ireo tsy olona tsy mipaika amin'ny tany nitombotra ireo olona ireo fa olona ireo tahaka ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'i Jakoba ihany hoe Eli dia olona tahaka antsika fa naheran'ny vavaka izy dia ny tianay ampahirezina antsika tsiraray avy ankehitriny dia izao ny planina an'Andriamanitra ny tsodrano izay tianao ho tanteraka amin'ny fiainanao ny faminaniana izay tianao ho tanteraka amin'ny fiainanao ny teny hoe faminaniana moa dia be dia be miankina amin'ny fiangonana misy atsika sy ny fitaizana misy atsika dia mety hoe tsy dia zatra amin'ilay teny ianao fa teny biblika ny hoe faminaniana dia midikiny hoe faminaniana dia hoe fialazana mialoha izay zavatra tian'Andriamanitra sy zavatra hitranga amin'ny fiainanao fa izao be dia be amin'ireny fanirian'Andriamanitra hitranga amin'ny fiainantsika ireny no mitaky atsika anana fiainana mifamatotra amin'ny fanahy masina satria ny fanahy masina no mampitranga azy androany amarana zao fandarana zao izay mivady te hanafatra atsika tsiraray avy izay afatra ampitiavana zao ilay afatra raha Jesosy niteny tamin'ny apôstôly hoe mitoery eto tanàna mandram-panafihinanareo amin'ny hery avy eny amin'ny avo apôstôly ny irany tsy mihoatra lavitra va izy zasy ianao zany hoe zasy ianao koa dia tokony mahatsapa hoe raha ny apôstôly ny ilan'ny fanahy masina za koa zany mila raha ny planina an'Andriamanitra tamin'ny apôstôly faminaniany Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly ny ilan'ny fanahy masina za koa zany mila ary zay no afatra tianay mivady apetraka androany hoe mila ny fanahy masina isika pasteur Sandra ny any teny amaranako ny anjarako manokana pasteur dia zao teneko ny olona hoe aokaniny fiainanao tsy hodisy ny fanahy masina na amin'ny fotoanina na amin'ny fotoanina aza atao fotsiny hoe satria tamin'ny pentekosta tamin'ny herinandro dia iny ihany ianao no nangataka ny fanahy masina fa vao mitsangana ianao vao mifoy ianao dia hoy ilay herin'ny fanahy izay manangana araka ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Ezekely 3:12 teo dia iny raisy hoe mila niny hery iny ianao hanangana fiainana te hanangana fiainana ianao mila ny herin'ny fanahy masina te ho lasa lavitra ianao mila ny herin'ny fanahy masina te ho ampiasain'Andriamanitra ianao mila ny herin'ny fanahy masina tianao ho confirme ilay antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mila ianao ny herin'ny fanahy masina te ho olona ianao hitombo fahamatorana ara-panahy ara-piainana mihitsy amin'ny fiainanao ray amanontolo mila ianao ny herin'ny fanahy masina tsy ho vita ny tenanao manokana io te hanisy ianao différence entre anao sy izao tontolo izao sy ny jentilisa araka ny tenin'ny baiboly te ahita ianao hoe misy impacta ny asa fanomponao ny fanarahanao dian'i Kristy mila ianao ny herin'ny fanahy masina aza mandeha tena mifona miteny ianao an'izany fa dia mitovy amin'ny tenin'ny Joba hoe nitanjaka mety hoe nitanjaka ianao nivoaka tao an-kibon'Endy fa tadidio tsara ianao kosa afaka ny tafiany ny herin'ny fanahy masina tafiana herin'ny fanahy masina tafiany herin'ny fanahy masina dia lasa ahoana ny tenenako an'izany hoe tsy ny herinao intsony any maha-olombelonanao fa ny ara-panahy mihitsy ny tontolo ara-panahy misy tontolo ara-panahy izay hitondra hery tsy herin'ny olombelona araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo raha herin'ny tenanay hoe dia kely kely les réalisation ho kely les zavatra vita te ahita ianao fiovana eo amin'ny tontolo misy anao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao mila ianao ny herin'ny fanahy masina
manomboka amin'ny androany dia tsarahandala tsika momba ny asan'ny fanahy masina manomboka ampianatra momba ny resaka hoe faminaniana teny tsy fantatra sy ny sisa tsika satria rehavana manara tsy resaka fiangonana sy fifoazana ny fanahy masina ifonako a tsy resaka hoe ny fifoazana ihany manana fanahy masina fa izao ny kristianina rehetra zay nandray an' Jesosy dia efa mifoy izy efa ao anatina fifoazana isika dika zany mila mahalala be deaibe momba ny tontolo ny fanahy masina isika mba hahafahantsika mandray sy miaina lay planina an'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy manana planina goavan'Andriamanitra fa planina goavana tsy misaraka amin'ny fanahy masina ny olona raha ohatra ka tsorina dia izao hoe ny kristianina manapa-kevitra tsy hamela ny fanahy masina hivelatra eo amin'ny fiainany dia kristianina manapa-kevitra ny horesy kristianina manapa-kevitra ny tsy hanana fijoroana vavolombelona mahafinaritra eo amin'ny fiainany mety hoe tsy zatrotsika miaraka tamin'ny fanahy masina fa izao andaontsika hianatra hiaraka aminy dia andaontsika hianatra halala azy dia rehefa avy eo ho avelantsika hiasa izy fa azoko antoka tsy hitovy amin'ny taloha fiainanao ho feno fijoroana vavolombelona amin'ny fiainanao ampiasanao Andriamanitra ary goavana ny fiafaranao ampanao anao zavatra goavana izy ary ho hitanao fa ho goavana mivokatra eo amin'ny fiainanao andaontsika hivavaka ary ankehitriny vavaka izay mivady ankehitriny dia hisaotra an'Andriamanitra tsika dia mangatahako aminao androany resaka izay androany hoe mila mifanahy masintsika ny resaka androany dia hoe ny faminaniana ny planina an'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary ihany koa ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ny fantanterahany dia tsy misaraka amin'ny fanahy masina fa mila ny fanahy masina be dia be ny fahagagana tokony hitranga amin'ny fiainanao be dia be ny karazana ady tokony resinao zavatra nitranga tamin'ny fiainanao tsy tokony ho resy ianao teo tsy tokony hafa-baraky ianao tsy tokony ho lavo ianao tsy tokony ho ambany ianao tao anatin'io fa tokony voaka teo ianao niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona goavana be tsy misy zavatra velan'Andriamanitra andalo ao aminao raha tsy efa fantatra Andriamanitra milo hoe resinao io ozy izy Andriamanitra inona Goliata sy fanakina amin'ny Davida resiny zany alefa aso Goliata dia tonga Goliata ninona amin'ny fiainanao ho resinao rehefa miaraka amin'ny fanahy masina manomboka androany hivadika ny tantara fiainana mitsodrano zay hoe andresy ady lehibe ny ianao avita zavatra goavana ny ianao andaontsika hivavaka androany Jehovah-Andriamanitra rainao io mankasitraka anao manokana zahay fa ampianarinao zahay momba ny fanahinao masina tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy sy ny apôstôly dia mbola tsisy nampianatra anay tahaka izany fa amin'izao vaninandro zao zay dia ampianarinao mba ahalala bebe kokoa ny tontolo fanahy tokoa tsy tianao tsy ho fantatray androany zay ampianarinao hoe ny faminaniana ny sitraponao ny tsodrano zay efa voatonona teo amin'ny fiainanay ny fahatanterahany reny dia mifamatotra amin'ny fanahy masina mifamatotra amin'io zay feno ny fanahy masina sy tarihin'ny fanahy masina be dia be aminay zany mbola tsisy ninina tanteraka tamin'ny fiainany mety tena kivy ary izy ankehitriny ny antony dia adino fa mila ny fanahy masina izy mivavaka zay ankehitriny fanahy masinao fenoy ny olonao tsiraray avy fenoy voalohany zay mivady fenoy zahay fenoy aminay ray manontolo fenoy ny fiainanay na ny santimetatra na ny milimetatra na ny amin'ny arivo milimetatra amin'ny momba ny fiainanay ary dia fenoy ianao tahaka izany koa ny amin'ny mpijery rehetra sy mpiaino rehetra fenoy ianao fanahy masina mba hahafany izy ireo mahita ny voninahitra ny teny dia ho tonga ny nofo rehefa manaroka ny fanahy masina tahaka ny tamin'ny androny nary adinonay zany lasa mpivavaka tsotro zay fa ny tena marina kay tsy mpivavaka tsotro zay fa olona zanak'Andriamanitra manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatinay ampianaro zay fanahy masina hiaraka aminao ary mitsodrano tsiraray avy zay fanahy masinao ampaomby azo ny olonao fenoy ny olonao dia tario amin'ilay lalana izy lalana andreseny lalana ahafahany
mandeha lavitra sy manana fijoroana vavolombelona tokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.